Ankafalinina ny arabanantsika rehetra mpanaraka ny televizionna malagasy amin'ity anio fahadiminy volana Jolay 2022 ity. Raha ny mandrafitra ny toetry ny androntsika dia mbola ny alizay trany amin'ny ankapobeny isaky manerana ny nosy. Araka izany dia ahitana orana malefaka amin'ny faritry Sambava, mahazo ny faritra Nalanjorofo, faritra Tsinanana, Vadivavy-Fitovinany iny. Mbola tratran'ny orana malefaka ihany koa raha ho an'ny ilatsinanan'ny faritra ampovoan-tany, izany hoe ilatsinanan'ny faritra Analamanga sy ny faritra Vakinakaratra. Somary andrahona kosa ny andro amin'ny ankapobeny raha ho amin'ny ampovoan-tany manontolo iny, ary ifandimby kosa andrahona sy ny masoandro raha ho an'ny faritra Sisa. Ny tolakandro kosa dia mbola mitoetra trany ny orana malefaka raha ho an'ny Sambava, Analanjorofo ary ny faritra Tsinanana. Andrahona kosa ny andro raha ho an'ny ilatsinanan'ny faritra ampovoan-tany, ary ifandimby trany ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Sisa. Ny maripanina ambany indrindra voavinavina kosa dia 9 degré celsius ho an'ny faritra Vakinakaratra sy 12 kosa raha ho an'ny faritra ampovoan-tany, ary tsy latsaky ny 12 raha ho an'ny morontsiraka rehetra. Ny maripana ambony indrindra voavinavina dia 30 raha ho an'ny Maheva-Tanàna, manodidina ny 9 ka hatramin'ny 20 raha ho an'ny faritra ampovoan-tany, ary tsy latsaky ny 13 kosa raha ho an'ny morontsiraka rehetra. Raha ho an'ireo tanàn-dehibe vela Madagasikara indray dia somary ifandimby ny rahona sy masoandro raha ho an'ny Milan, Paris ary Johannesburg. Andrahona kosa ny andro raha ho an'ny Paris, ary ahitana orana tandrifin-drahona mety ho anankotroka raha ho an'ny Bangkok. Ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina Madagasikara somary andrahona ny andro raha ho an'ny Port-Louis, ifandimby kosa andrahona sy masoandro raha ho an'ny Seychelles, Comores ary Saint-Denis. Dia izay indray ary tompoko nazo atodranao amin'ity anio ity, manasanao amin'ny rapitso indray veloma tompoko.